Miarabantsika rehetra amin'izao zoma fa 13 ny volana martsa 2024 izao. Atsipy foana ny teny na dia efa be ny voalaza manodidina an'ity resaka fandravana faobe ny gouvernemanta, zany hoe ny prime ministre miaraka amin'ny gouvernemanta rehetra, ary koa ny fanendrena izay ho prime ministre sy izay anendry ny gouvernemanta vaovao. Ny tokony ho teny faneva mibaiko ny fanapahan-kevitra ho raisina rehetra, izay azo antsoina mihitsy hoe baiki-pitolomana, dia ho an'ny tanindrazana. Ny antony dia satria tolom-bahoaka no isaloranareo, dia tokony fitondrana amin'ny tolona ny fitondrana fanavaozana. Ianareo no nanankinana ny tolona ankehitriny, ka tokony ho mendrika ny tolom-panafahana ny sesy rehetra teto amin'ny firenena izay nanoloran'ny malagasy ny herim-pony sy ny ainy. Ka antenaina fa ho mpitari-tolona marina ianareo, satria tsy eny an-dalambe na eny an-kianja ihany ny tolona, fa indrindrandrindra eo amin'ny fitondrana. Mazana moa ny mampalahelo dia ny olona mitolona fa rehefa mahazo ny toerany, mahazo fitondrana ny mpitondra, dia tsy hita intsony, tsy re intsony, tsy heno, tsy hiainana intsony izay tolona izay. Tsy mitovy an'le fitakiana sy le tolona nentina teny an-dalambe. Ka antenaina amin'izao fitondrana fanavaozana izao fa mba hisy fanavaozana zany, mba hisy zavatra hiova, mba ho tsapa marina fa tena mpitolona marina nareo manentana sy mitondra ny vahoaka malagasy ho any amin'ny fandresena. Ka ianareo no nametrahana ny fanantenana hitondra ny baolina, hitondra ny tolona hatrany amin'ny fandresena farany, dia Madagasikara ho an'ny malagasy, zay no baiki-pitolomana. Madagasikara ho an'ny malagasy fa tsy an'ny vahiny. Io dia mbola averiko foana le vava-mantsina natao Macron hoe ici c'est la France, nefa nositsika mahadiodio mangarahara izao no nijoroany. Averiko foana satria tsy mbola nisy, mbola tsy naheno aho hoe olona ofisialy, mpitondra ofisialy malagasy namaly azy amin'izay redirediny hoe any Frantsa Madagasikara izay. Ka dia mila atao reny ny sofiny tsara, ary mila tapenana ny vava-mantsina. Ka efa-bolana lasa zay ny antony nanalana ny Rajoelina, dia izay fiarovany tombotsoan'ny vahiny izay. Tsy ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy no narovany, ary zany no antony tsy nirarahiny ny vahoaka, tsy nirarahiny ny firenena, fa dia nandaniany lera tetsy sy eroa, nandaniana vola amin'ny tsy misy antony ty zavatra tsisy fotony rehetra ty, fa na ny jiro sy ny rano hosotroana
aza de tsy ampy am'izao andro mazava izao. Ka ny tompontsoan'ireo vahiny no narovany, tsy pihina fa ny frantsay, ny kiarana mazava ho azy zay nametraka azy teo amin'ny fitondrana iny no narovany. Reo no niroborobo fa ny firenena de nikorosofahana, gisitra indrindra eran-tany, manitra indrindra eran-tany. Ny harenantsika sy ny volamenantsika rehetra sy ireo fananam-pirenena rehetra nefa de nanjavona miondrana maizina avokoa. Ka averimberina zany iletika tsara aminareo mpitondra ny fitondrana fanavaozana fa ny antom-pisianareo, ny antom-pisian'io fitondrana fanavaozana io tetezamity io dia ny amerina ny fahefana feno amin'ny vahoaka malagasy, amerina ny asina, amerina ny aja, ary amerina ny fiandrianam-pirenen'i Madagasikara. Ka nankinina aminareo izany adidy masina, iraka masina izany amin'ny alalan'ny fanovana tanteraka hatrany fotony, zay le fanavaozana ireo rafitra tsy naomby rehetra antony nahatonga amin'ny firenenantsika ohatran'izao. Zany hoe ireo rafitra tsy naomby rehetra de ny CENI, ny HCC, ny lalam-panorenana zay fototry ireny fifidianana maloto, indramiko zay tenena hoe fifidianana maloto zay tamin'ny rahalahy sy teny, izy moa ny teny tamin'ireny hoe misy manomana fifidianana maloto ao Antananarivo ao, saingy indrisy ny tenany no voalohany nirotsaka nandray anjara, mody nandray anjara tamin'iny fifidianana maloto marina iny. Mipetraka eo ny zay resaka zay fa tsetsa tsy aritra. Ka ny tanjony zany dia ny fanovana, fanarenana miaraka amin'ny vahoaka manontolo an'ireo rafim-pitantanana, rafim-pitondrana ireo zay nandringa tanteraka mba ahafahana mampijoro manangana repoblika vaovao, repoblika lanim-bahoaka marina, fa tsy ohatran'ireny fifidianana nisesy tao anatin'ny 5 taona ireny. Repoblika vaovao no andrandraintsika rehetra amin'ny taona 17 repoblika vaovao tena mpanjaka ny fahamarinana, ampiray sy ampandroso marina any Madagasikara. Ary repoblika tsy baikona na tsindrin'ny hery vahiny ohatry ny nisy hatramin'izay. Ka ho tonga soamantsara amin'izay etaetan'ny vahoaka malagasy hatramin'izay ka hatramin'izao izay isika raha miasa ampahendrena marina ny filoha Mikaela sy zay premier ministre vaovao sy ny gouvernemanta vaovao, tondra-pahendrena ampahomby ny tetezamita
fa tsy hitady seza. Tsy piako mazava, tsy hitady seza. Zany hoe ho fitaovana, anao fitaovana ry zareo, anao raharaham-pirenena, servisy, ho servisy ho an'ny tanindrazana. Maramila moa ny tenany, mba ho repoblika avy amin'ny vahoaka, ho an'ny vahoaka marina ny repoblika hitsangana amin'ny 7 sy 10. Zany hoe tetezana vonjomaika azo antoka ampitatsika any amin'izany repoblika fahadimy amiratra ho an'ny vahoaka malagasy zany ny tanjona. Ka dia ambava homana, ampony eritreritra, samy mandinika sy misaintsika rehetra. Mandram-peona indray tompoky lahy sy tompoky vavy.